marina fa korontana ve no tadiavin'ny mpitondra e. Raha fitondrana tena tsinjo vahoaka sy nanana ambopo ho an'ny tena fitiavatany razana ny fitondrana Rajoely dia naina metraka izany atao hoe ambopo politika ka misoroka ny korontana mety hitranga eto amin'ny firenena. Inona moa no andavan'izy ireny fampiresahana mialohan'ny fotoana io? Mazava fa sesa aloha vao vahoaka de hitantsika aza dia izy indray no mikasa ametraka korontana eto amin'ity firenena ity. Hitantsika tsara fa voatsela kozy ny farany herinandro teo ny mpitondra sy ny namany no namory olona teny Andoharano Fotsiteny, tsy nisy nanakana fa nalalaka tsara no idina hatramin'ny sekoly mba ho betsaka ny mpanotrona. Namoaka vava mihitsy fa hoe mafy be ary tsy mbola resy ara-politika, vao maheno azy hono ny adversaire dia mangovotra dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa iza no adversaire ny fitondrana ity e? Rariny raha ohatr'izao ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity satria any amin'ny tsy mivonto no manaintaina ilay mpitondra. Fantrano, tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, izay no fahalovana misy sy manjaka eto. Raha mpitondra tena ny fantoka ho an'ny fiainam-bahoaka i Rajoely dia ireo olana ny tainy saina ireo no tokony nataony mivalan-drano ankiloty araka ny lazainy sy ireharehan' io. Saingy mazava ho azy fa tsy ny fahantrana sy ny anohanana no adversairany fa olona, ka rary ny raha manjaka ny herim-pamoretana sy ny fidangany vidim-piainana hatrany ambanivohitrany. Ny hita mantsy de refesin'ireo dahalo mihitsy i Rajoely. Andro vitsy nandalovany tany mora rano Krome nampanantenana fa alamina ny tsy fandriam-pahalemana dia nitrangana fakana-keriny ilay toerana. Tena hoe mandalo raha maka ka mainy tanany e. Refesiny mihitsy asehony olony ratsy mihitsy fa hoe aza ny tanàna treto na miteny aza ny mpitondra fa ametraka fandriam-pahalemana eto. Tahaka izany ihany koa ny vidim-piainana. Ireo no tokony ataony mivalan-drano ankiloty fa tsy olona te hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Dia azagaga isika raha saika hototofa ny tanimbaribe tetsy ambotro manjaka tahaka mitranga any talatany volon'ondro io satria tsy ny fahantrana sy ny anohanana no adversaire ilay mpitondra fa olombelona. Izy afaka miriaria amina fiara iaka farany mitondra rikantone amin'ny helikoptera fa ny vahoaka ataony vidim-piainana mivalan-drano mihitsy mba tsy ilazana voambolana hafa eto. Inona moa ny olany Rajoely raha mivory ny antokotimy na anangona olona? Tafika re izao ka tafika raha ireto vangavanga be ireto no miparitaka any an'elakelan-trano any. Tena milamina tsy fandriam-pahalemana izay manahirana sy mampitahotra ny vahoaka malagasy tsy atandro tsy alina io. Tsy nanaiky mihitsy moa ilay zandary nalefa nandrava ny etsiky ny dimy fa de noraisiny hatramin'ny vonjin'akanjo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Solombavam-bahoaka ve de atao tahaka izao? Solo tena ny vahoaka iny ifotony ve? Fa ireny ve no atao hoe dahalo aminareo ringa kolonely a? Mbola tsaroana ve? Sa tapiny volany masoka ambiny mikipy na tsy mifanaraka amin'ny fiainana aza? Raha ny amarony tafika teo dy zandary moa ny tena nanao nataony dia hoe misy dahalo enjehana ve eto sa inona no olana? Olona iona ivavaka ifanentana momba ny fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena ve dia raisinareo ho fahavalo? Raha ho an'ny tafika dia ny dahalo sy ny mpangalatra no fahavalo fa tsy olo-pirenena ifanentana ho an'ny fifidianana. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe tandro filaminana ireto misy groupement vitsivitsy eo zay tarihan'ilay Tojo, colonel Tojo. Misy dikan'izay satria ireo ihany a mahazo avantage fa sasany rehetra fa mandà daholo. Io ihany ny mahazo de andana ataovy zazo atao any fa avadin'olona ne io e. Tsy mila an'izany hoe autorisation zany miditsato fa ampilazana fotsiny raha ilaza ary nareo. Mazava izany. Voaporofo io tenin'ny filoha Marc Ravalomanana io nandritry ny fampiresahana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny solombavam-bahoaka ary ny biro politika. Hoy indrindra mantsy ilay lehibe ny zandary na saina nanakorontana io etsika io hoe araky ny taratasy avy any amin'ny préfecture tonga aty aminay de refusé la demande nataonareo maly. Ny hetsika zay ataonay aloha zany eto a de eto nareo mpanao gazety a tsy misy hetsika hafa atao ivelany tia faritra
zay propriété privé ity ary ny tompony toerana hatramin'izao a tsy nahazo taratasy fiamplezana hoe tsy azo atao ty hetsika ity ary tsy nisy fandrarana nataon'ny tompona andraiki-panjakana mahakasika manokana ny toerana zay anaovana ny hetsika. Tiana ihany manamarika ino moa no alehan'ny antoko-timy maheto amin'ity toerana ity. Zay tsy handeha ny an-dalambe, zay tsy hanao dia be, fa zay ampivory ny mpikambana atao anatin'ny antoko-timy amin'izao akatoko ny fifidianana izao a anentana ny olom-pirenena. Isoratra anarana ao anatin'isy mpifidianana satria tsy ny lalàna ny manery ny antoko politika hanao an'izay. Taratasy voaraina avy any amin'ny préfecture mahakasika an'ilay demande zay napetrakinareo dia milaza hoe fandavana ny fanatanterahana fiambonam-bavaka sy fampitana vaovao. Ny motif natao ato hoe tsy mazava ny adresy anatanterahana ny fangatahana. Milaza moa tsika hoe mbola tsy mahafantatra ilay tompo-toerana efa notifie amin'ny zavatra io a taratasy avy any amin'ny préfecture io ny afaka omenareo ve le notification le tompo-toerana milaza mihitsy hoe tsy azo atao ty ary tsy azo idirana fa ty misy tompony ty toerana ty tsy nisy mihitsy interdiction nataon'le tompona andraiki-panjakana milaza ny teny amin'le olona satria zay avy ndresaka tamin'le olona mihitsy hoe azona idirana ve ao atokantranonareo sa tsy fa anao fanentanana ho an'ny mpikariko zay. Ny chef district efa niantso an'ilay tompo-toerana mivantana mihitsy a samy miezaka manara-dalàna tsika nareo tongeto milaza fa hampiatra lalàna dia zay koa mba mitaky n'le ara-dalàna avy any aminareo mihitsy hoe inona le taratasy eo ampelantananareo ahafahanareo miteny hoe tsy azo idirana atao anatin'ity tanànan'olona ity. Tsisy zavatra ioatra ny fefy andeha anakorotana na sala amin'izany zay hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola tananay zay. Tena mino tokoa fa mety sy anareo ny OPF raha fijerevako anareo zao tsy ny OPF anareo dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa iza izany no manakorotana. Ilay mpitandro filaminana indray no lasa manakorotana ankehitriny. Vahoaka fantany tsy OPF sy tsy andika lalàna no andefasana bomba mandatsa-dranomaso mba ikorontana. Fa ahoana mariny hitandro filaminana ane ny zandary fa tsy anakorontana. Toa izato ianareo indray no manakorontana ankehitriny. Mba fantatra izy ireo ve fa na hatramin'ny kiraro anaovan'izy ireo aza etra-bahoaka izay korontan'izy ireo io no ividianana izany. Tena ampiadivy ny mpitondra ny samy malagasy. Raha izao zava-misy izao aiza ve ka vahoaka milamina sy efa fantatra ao fa tsy OPF no nde hokorotanina sy asaina OPF nefa ny asa amin'io mpitandro ny filaminana. Tonga vasaina ry zandary sy ny miaramila mandalo ny fahefana ho an'ny mpanao politika. Mahaiza manda rehefa baiko tsy hifanaraka amin'ny mampitandro ny filaminana. Fa raha io fitondrana rajoelona io de efa io ny azy. Izy mety afaka hiala eto raha tapitra ny fahefan'izy rehetra ao. Ny sasany aza moa efa malaza fa manana trano be any ivelany. Fa isika nentina nampitondray sy nampijogay ny kapokambary ary voariary teto mba ho aiza aza manaiko atao fitaovana anakorotanana intsondry fa manana azon-damosiny. Fa ny olona mety anamparanao fahefana androany io no mety anome baiko sy anana fahefana aminao aoriana kely ao. Iza no tsy efa nyteny sy nananatra an'io mpitondra ankehitriny io fa tokony irosona ary ilaina ny fifampiresahana mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana. Mba ny enony ve efa fomba n'io ary azagaga ry malagasy raha ataon'ny fomba fiteny fotsiny hoe raiko ny fitarainanareo vahoaka rehefa mikabary i masom-bahoaka izy. Fa moa ve ny any fitarainanao momba ny vidim-bary izy izay miakatra andro manalina ity. Moa ve mba ny hain'ny fitarainam-bahoaka momba ity tsy fandriam-pahalemana manjaka ity. Raha atao anatin'ny 5 taona latsaka kely nitondrana izay no tsy ny hainy fa miakatra foana ny fiainaneto dia aza manantena fa iova intsony io raha mahazo fitondrana manaraka eo fa vao maika hiakatra ny vidim-bary satria 5 taona latsaka kely tsy namboly isika ary 5 taona niakatra isan-taona ny fiainana teto. Izany no ilazana hoe aza manaiky ho atao fitaovana entina manakorontana fa mety eza ho fitaovana mba ahafahana miala amin'izao fanotram-bahoaka sy fahorim-bahoaka tahaka izao. Raha tsy isika samy malagasy no hiara entana sy ifanolo-tanana ahafahana manatanteraka ny fanabeazana olom-pirenena eto dia tsy ho tafavahoaka mihitsy ity Madagasikara ity. Isika vahoaka aza manaiky ampidiviny mpitondra amina resaka fanakorontana tahaka izao indrindra fa ianareo mpitandro ny filaminana.
tokony ho tsaroantsika fa miaramiaina izao vidim-piainana miakatra izao isika ary mety izany aza no mahatonga anareo mpitandro filaminana anaiko rebirebena omena baiko tsy ao anatiny asanareo tahaka izao malagasy iray sika eto amin'ny tinosy ity ka tokony mahasoan'ny tandrazana sy ny vahoaka no imasony rehetra fa tsy anaraka ny hevitra politika izay tsy hitondra tombotsoa fa ampiadiny samy malagasy fotsiny eto mailo fa raha izao fikasana anakorontana eto amin'ny firenena izao no tanteraka dia hosahirana ny vahoaka ary tsy ho tafavoaka mihitsy ao anatin'izao fahasahiranana izao isika malagasy fa ahoana mariny ahoana mariny